Tsara Andriamanitra ty takarivo tia kiondala-panivana tsy maintsy anatanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao a le dingana tsara sy mihoatra noho izay vitanao hatramin'izay. Anomboan'Andriamanitra pejy vaovao a amin'ny fanivana ny tantaram-piainanao amin'ilay tena tsara sy tonga lafatra amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy maraorakoraka ao an'Andriamanitra e. Misy manatenan'Andriamanitra ve androany e? Atsangana any amin'ny lanitra hoe tanao dia tenena manatenanao Andriamanitra o. Andranao androany arive. Ianao no ilaiko androany. Ianao no tadiaviko androany. Ianao no tadiaviko amin'ny foko androany. Halleluja. Raha resy lahatra ianao fa ahitan'Andriamanitra ny takarivo tia mihorakora mafy be an Jesosy. Halleluja. Mahazo toerana toko. Zao ny zavatra hitanga eto androany arivo. Atoranao secret amin'ny takarivo ty tapany voalohany a ny amin'ny tsy maintsy ampitanga n'ilay fahagagana eo amin'ny fiainanao. Ny fahagagana tsy zavatra foronina. Ny fiainana mahagaga tsy zavatra amboamboarina. Fa ny fahagagana dia netiny mahagaga tanteraka ao anatintsika tamin'ny alalan'ny fandraisantsika an Jesosy toy sy mpamonjy ny fiainantsika manokana. Teny amin'ity takariva mahafinaritra ty hoe azo atao ny miaina mahagaga misitraka fahagagana isan'andro miaraka amin'i Jesosy. Ao anatin'ny fandraisan-dahatra hoentin'ny tenin'Andriamanitra androany arivo dia kasika ny fiainan'ny olona izay tonga eto izy a anafaka ny rofo rehetra, anasitrana ny aretina rehetra, ampitsangana ny malemy, ampiteny mona, ampahiratra ny jamba, ampanjavina ny fivitosana ary anafaka ny fanahintenana. Tsy mareteka mabe ao an'Andriamanitra. Hitanareo, Andriamanitra ny saina lavitra be. Raha nanangana fanekena tamin'ny alalan'i Abrahama izy. Ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama amin'ny alalan'ny taranakao izy nitahiko ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Niraisin'Andriamanitra le fanekena dia nataony tao amin'ny Abrahama dia tanteraka tao amin'ny Jesosy dia nomeny an'izay rehetra nandray an Jesosy toy sy mpamonjy ny fiainany manokana. Romanina toko 4 ny 7:10 zao nivaky ny tena ny anaran'i Jesosy. Fa tsy lalàna fa fahamarinana amin'ny finoana no nahazahoany Abrahama sy ny taranany ny teny fikasana ho mpandova izao tontolo izao izy. Jereo a fa Adama sy Eva saedena no nomen'Andriamanitra azy. Fa tamin'ny alalan'i Abrahama zao tontolo zao ny teny fikasana. Amen. Eniona le fahamarinana e. Adama taloha voafetra tao Edena. Fa Adama vaovao a no efa nikendren'Andriamanitra omena ny fanapahana amin'izao tontolo zao mahatonga ny jentilisa tsy overy fa ndray ny teny fikasam-pamonjena tamin'ny alalan'i Jesosy. Zao ny vaovao mahafaly. Miketrika Andriamanitra raha natanteraka amin'ny famonjenanao. Ny saina lalina izy dia nandinika tamina vision na fahitana lavitra be mihitsy atanteraka ny famonjenanao sy famonjena ho afaka ao anatin'ny zoga amin'ny fampahoriana, fantrana, aretina, rofy, fahafatesana. Zao ny zavatra nitranga. Tao amin'ny Romanina toko 5:17 dia ozy Andriamanitra hoe omeko an'i Abrahama anjakany sy ho tapahany zao tontolo zao. Tamin'ny voalohany tao amin'ny Genesis Edena ny fety fa tamin'ny Abrahama zao tontolo zao ny fampanantenana ho an'i Abrahama sy ny taranany mandrakizay. Jesosy ao amin'ny Galatiana toko 7. Jerentsika ny Galatiana toko 7 vetivety. Hitantsika tsy raha avy Andriamanitra androany ariva. Amen. Zao ny voasoratra ao amin'ny Galatiana toko 7 ny 9:12. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana. Tsy lazainy hoe ary ho an'ny taranaka toy ny milaza ny maro, fa toy ny milaza ny anankiray ary ho an'ny taranakao. Ao amin'ny Genesis toko 2:12 dia Kristy izany. Izany lazainy teny 2:20. Zao nivaky ny teny. Fa raha any Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.
zay rehetra nandray an Jesosy zay nanomena ny teny fikasana tamin'ny Abrahama anapaka an'izao tontolo zao mandova ny fanapahana an'izao tontolo zao amin'ny alalany sambatra zay manana an Jesosy zay manana an Jesosy ny manana ny fiainana ao aminy natao hoe keny zao tontolo zao satria manapaka amin'izao tontolo zao ninona zany fampahorina misy eto amin'ity tany ity azontsika senao tapahana miaraka androany arivo ny antony tsotra satria any Kristy tsika atsangana ny tanany zay fa manana an Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainana manokana haleluya ianao le tonga eto zany tsy le mpitady fahagagana fa sady iaina fahagagana ianao ny andray fahagagana ianao no ahita vokatra mahagaga ianao tsy mareteka ao an'Andriamanitra haleluya rehefa any Kristy tsika dia taranaki Abrahama mpandova araka ny teny fikasana lavitry ny aretina lavitry ny rofy lavitry ny fanaintainana miala amin'ny fahantara satria raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy rehefa avaozina ny zavatra rehetra lasa ny zavatra taloha mahitanao raha taloha ianao nalemy aorian'ny atelona mitsangana ianao ary mandeha tsy mitety ao ambonin'io seza roulante intsony raha eto ianao mety jamba sy marenina afaka ianao anatin'ny atelona satria sinoana vaovao omena sofina vaovao omena maso vaovao omena tongotra vaovao omena fiainam-panahy vaovao halleluja tsy marateka ao an'Andriamanitra ny antony eno tsara ny antony satria manompo Andriamanitra fitiavana ianao Andriamanitra tsy vonona ny andatsanao na nilika anao fa Andriamanitra onena te-handray anao mba hiverina ao amin'ny tanteraka tsy misy Andriamanitra mamonjy eto ambany masoandro raha tsy Jehovah Andriamanitra n'Israely amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta zanany ary te-hiteny aminao fa amin'ny alalan'ny fanahiny masina zay miasa atao anatintsika dia tonga olona mahagaga sika fa tary zao ry zanak'Andriamanitra tsy natao hitanondrika ao anatin'io aretin'io mandrakizay ianao tsy natao hitotao anatin'ny fampahorina mandrakizay ianao fa tary toy fahamarinany ty androany arivo sitrakin'ny rainao ny ampandovanao fiainana mandrakizay miaraka aminy ary androany arivo fataro fa efa ela izy nitady anao efa ela izy naniry anao mba hisitraka izany fiainana zany miaraka aminy mandrakizay atompoka androany zany fiainana zany satria mahay ny zavatra rehetra izy andaontsika no fovantanantsika sady any amin'ny lanitra isaotra azy misaora azy amin'ny fonao manontolo teneno Andriamanitra lehibe ny fitiavanao mahay ny zavatra rehetra tokoa ianao halleluja misy zavatra tsy takatiny saina sy hafahafa manomboka mitranga foana amin'ny fiainanao satria zay tsy hain'izaniza atao hain'Andriamanitra atao inona lazainy Jesosy hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino atao zavatra rehetra dia hainy mino ka misy mino ve eto fa rehefa hidina ny fonan'Andriamanitra ka hiasa dia hitanga le fahagagana atratratananao amen amen ozy izy Jesosy sady tsy taitra ozy izy mety tena mpianana Maria Marta tsisy maty zany eo nala tsy ny mpampianatra mbola mety tsy azonao angamba azavaina bebe kokoa ry mpampianatra zao ny lazaina aminao ny anaran'i Jesosy efa ariny kavô ary efa tsarakatona ny tombo sady laly ao tombola any pasana zany dia zao zavatra mitsanga ozy izy Jesosy sakafo vato niazakazaka avy any Marta ozy Jesosy sakafo esorony vato rehefa niteny Jesosy hoe esorony vato inona ny takin'Andriamanitra ietsika eo amin'ny vatany Maria tanany sy ny oronao no manala vato fa tanany hitanao rehefa tsy mino ny olona dia zao mifanampy ny tanana sy ny orona Jesosy niteny hoe sorony vato ny orona andray amialoha maimbo izany raha vao tsy mahay ianao ka tsy resy lahatra tsara hoe mahay zavatra rehetra Andriamanitra ny fandresena ndahatry ny orona no nitorino hoe maimbo olona izy tonga Jesosy niteny hoe fofony tena kaikinao mila mihaino tsara ianao hoe dia manatanteraka zay sain'Andriamanitra ataonao halleluja 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 ozy Jesosy zany fananganana sy fiainana zay mino na dia maty aza
dia velona indray. Mino zany va ianao? Mino zany ve nareo e? Zany lazay mpampianatra. Amen. Ary izy mpampianatra tsara. Izy rehefa miteny tonga dia manome exemple. Ka anao nariva be dia be no ohatra hitanga eto androany. Amen. Amin'ny sofina marenina mandre, amin'ny vavamona miteny, amin'ny tanana sy tongotra maty mitsangana sy velona, amin'ny vatana maty tanteraka manomboka amin'ny tempondray. Tany Antsiranana. Nisy ramatoa anankiray efa tamin'ny andro fahatelo niaraka amin'ny taratasy ny dokotera fa maty ny kibo, maty tao akibony zanany, maty tao amboaka ny zanany. Efa hodidina manao rendez-vous ny ampitsininy hoe tsy maintsy esorina. Tonga tao fananten'Andriamanitra izy ny andro fahatelo. Tena indray tenin'Andriamanitra mitovy amin'ilay renao androany arivo hoe ny fanan'Andriamanitra mamelona maty. Dia nangatanina ilay ramatoa ary nino vao nanomboka ny teny fiainana amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia niasa ny fanamasina ny teny no ela. Fa vao latsaka ny teny tonga dia miasa izy manatanteraka. Tonga dia velomina ilay zaza tao akibony tsipatsipaka be. Faly be ilay ramatoa fa velona. Nandrasiny aloha mbola nandeha tany amin'ny dokotera izy sao dia rivotra. Tonga tany amin'ny dokotera nijerena velona ilay zasy. Tahita ilay dokotera fa inona ny zavatra mitanga dia hozy izy hoe tamin'ilay asa fanompona tonga taty Antsiranana dia nitory momba an'i Jesosy avy any Nazareta sy nyery ny fanary zareo. Velona ilay zanako. Dia ny anaran'ilay zany natao hoe Nambinina Rodolphe. Halleluja. Androany arivo amela marika eo amin'ny tantaram-piainanao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanandy. Ninona iritsika androany? Tolo le fanasitany nangatanao androany. Vao midina fotsiny fanao anatinao dia manao zavatra mihoatra noho izay inonao izy. Ny finonao mety ozy ianao hoe manaintena sy mangotsika kely ny rantsoko. Ngamba mety ho sitina ihany androany. Hatreo amin'ny ranjo mangotsika ny vitanao. Fa ny fanamasina rehefa miasa le tsy takaty ny sainao ny hidirany. Amelona ny vatanao maty izy androany. Anisy fofinaina vaovao eo amin'ny tenanao izy androany. Zany mahatonga an'Andriamanitra. Ianao mangataka hoe pombo, katsaka, vary rapitso maraina, ofatra. Hatreo foana ny ianao mivavaka isan'andro. Aza mitomany amin'izany fa mihoatra noho izany nefa nomeny. Toy izy hoe fanamasina nomeko, fanamasina nomeko, fanamasina nomeko, fanamasina nomeko, fanamasina nomeko. Zay ilainao androany mety tsy hitanao rapitso fa rehefa ao anatinao fanan'Andriamanitra zay tsy hitanao androany ho ampahitany anao rapitso. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Ozy izy Jesosy dia mandeha mampalelo Petera isaky ny manao mirakla dia midanaka foana ngarainy. Mampalelo koa Jaune fisaky manao fahagagana dia mitatakilaka zay foana izy mahitany zany. Ozy Jesosy hoe aleo faranako telo taona fotsiny missionako eto ambonin'ny tany miaraka amin'ny zalahy fa tia ampiasa ny zareo mahery tapitra ny telo taona niakatra ho any an-danitra izy vao malitsika nakalaza ny fiakarany tany an-danitra. Ary vao tonga tany an-danitra izy dia izy no mitoetra eo ankavanany raha. Roa arivo taona lasa zay rehefa nilatsaka tamin'ny apôstôly ny fanamasina tamin'ny andro Pentecoste. Ary afaka no tonga eo amin'ny fiainany zay tamanina Jesosy izy androany arivo. Dia zavatra nitsanga vao nanomboka lasy Jesosy dia Jesosy hoe maika be amerina amin'ny lohan'ny fiainan'ny Petera. Nandeha le Petera tsaro tahotra be taloha iny le mangovotra mahita demoniaka iny malaky mitaraina be rehefa mahita problème. So ny zavatra nitsanga. Misy maheno ve o? So ny zavatra nitsanga. Ao boky ny asan'ny apôstôly nandeha
mandeha tany amin'ny tokantrano vehivavy anankiray maty izy atao hoe Dorcas. Fa tonga tao amin'ilay Dorcas izy satria tao amin'ny Petera ny fanan'Andriamanitra. Tao amin'ny Petera izay ato amiko koa ny fanan'Andriamanitra. Ao aminao koa ny fanan'Andriamanitra. Tsy mahay tiaka ao an'Andriamanitra. Sao zava-tanitanga. Miala viady. Jereo tsara. Miala avy amin'ny Petera. Mamony fanahy. Tonga tao tokantranon'ny Dorcas. Dorcas foaza amizay motso avy amin'ny Jesosy tamin'ny fotoana tany amin'ny Lazarosy. Gaga ny olona nijery hoe way Jesosy nanangana tamin'ny maty, Petera koa tsy tara. Misy matakana ve ny zavatra zaraiky to ohatr'izao tanao tena azonao tsara ilay zavatra tenenina. Misy mino an'izany ve? Misy mino an'izany ve? Mioragorama vera mino an'izany ianao. Halleluja. Dia hoy izy Jesosy, za tsy hamelinareo irerika. Le fananganana sy fiainana raha tonga eny ankavanany ray ambonimbony kokoa noho izay nataoko nataonareo rehefa irako eny aminareo izy. Hoy izy amin'izao tonga amin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Zay minoa ny asa ataoko no ataony Dio. Eny anao asa lehibe noho izany azy izy. Satria za makaiza makany amin'ray. Ai Jesosy zao. Ai Jesosy zao. Ai izy zao. Afaka nitranga eto ve zany le asa lehibe sa tsy afaka hitranga? Afaka nitranga za tsy afaka. Izy nampanantena mahatoky ny fampanantenany manak'izay. Dia mamampy eo an Jesosy avy Nazareta. Atao zany tanan'izay mino zany. Tara be zany zay fiangorona tsy mino hoe misy fahagagana. Mifona aminao fa tsy namaky ny asan'ny apôstôly ianao. Ary tsy nijery ny boky Hébreux toko fahatelo ambin'ny valo ambin'ny folo hoe Jesosy Kristy tsy miova omaly. Halleluja. Halleluja. Zao fotoanatsika zao amen. Tafita amin'ny génération tsara indrindra ianao. Miarabanao fa tafita amin'ny tontolo-pamoronana sy fahagagana ny amin'ny farany ianao. Tsy mara orakoraka ao an'Andriamanitra. Romana toko fahavalo andiny faraika ambin'ny folo. Hoy izy Paoly, rano fanahy. Rano fanahy verena rano fanahy. Zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoety ao anatinareo, ao anatin'ny tenanareo. Zay mety maty dia nangana anareo izy, anome fiainana izy. Anangana ny tenantsika ty vatana mety maty io le fanahy rehefa tonga ato. Miala tsiny zany androany fa zay matimaty rehetrarehetra ao vatanao velobelona be misy ahorina ty vivre ty. Velobelona be misy ahorina ty vivre ty. Atsakana ny tanan'izay mino an'izany atao ohatr'izao zay mino an'izany tena mino velona be misy ianao hoe afaky nitangy zany. Tsy andiso fanantenana andreny tany mamitsangandena Andriamanitra andro anarivo. Somody maina eto zany ianao e. Halleluja. Halleluja. Manao amen zay mino e. Averina tsy misy tary zany eto. Tanteraka androany momba androany. Halleluja. Fanamasina avoka ny fanamasina. Pisolo vava. Fatahoina ka pisolo vava e. Ny olona tsy nanao fahadisoana tsy mila pisolo vava. Fa ny olona manao fahadisoana ny mila pisolo vava. Dia jereo tsara ny zavatra mitranga. Sakanao amin'ny fahagagana aloha zay tsy nety nataonao tamin'ny lasa. Ifonako sady zay izay ny zavatra hitranga eto. Satria aoriana amin'ny fanoloran-tena andray an'i Jesosy ianao tonga dia mitsangana izy isolo vavanao. Rahantsika mamaky ny Baiboly. Raha isy ny Baiboly zay mana Baiboly ary ao anatin'ny maizina zay jamba dia mahiratra mahita ny soratra rehetra. Dinakarivo ty dia hitanao manokana Andriamanitra. Iso adresinay Satana androany. Tsy mahazo mikitikitika ny zanak'Andriamanitra izy. Satria mahalala ny ataony daholo reo androany hariva amen. Zao natonga eo ambin'ny folo manomboka amin'ny andimy fahaenina ambin'ny folo sy ny andimy fahavita ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao angataka amin'ray ary izy amenareo mpananatra hafa mba ho aminareo mandrakarivo mandrakizay.
dikany ary ambany ary le hoe fanafamarina na mpananatra toy izy hoe parakleto na pampahery na pisolo vava dia hita tampoko tratrako ny secret ny fanamasina amin'ny romana toko favalo tratra ny fanamasina avereny tratra ndray ny fanamasina hoe romanina toko favalo andininy fahenina amin'ny roapolo ka tamin'ny andininy fafito amin'ny roapolo enoy tsara ary toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona hitanareo tratra ay zany ny fahalementsika sy ny fomba fivavakantsika azy nandray tsy haintsika akory fa izy no misoloterinatsika fanamasa mivavaka eo anatyany raha izy amin'ny teny tsy tononona fanina ny devoly satria efa voavela eloko ianao vao mitomany satana misy olo eto androany arivo hitsangana amin'ny fanamasina isy olotoerana anao fahalemena mety tsy hainao akory le mivavaka hoe sy tany ny tongotra fa vao manomboka mifantoka ianao dia miteny hoe mahery androany vao iny ianao mitsangana miaraka amin'ny fanampiny fanahy miazakazaka amin'ny fanamasina sofinao dray fotsiny le tongotra malemy tonga dia matanjaka le sofina marenina tonga dia mandeha misy zavatra mipopoka be dia be eto androany ary irefo toatran'le afomanga atao androany ariva ny fahasoavan'andriamanitra ao fiainanao halleluja halleluja amen akama mahatoky zany izy ao anaty atsy trouble ave anao aza mitebitebina mikorotana tokantrano fahasalamana aza matahotra na ao anaty fahasarotana azy mitony tsara fa manana mpanolo-tsaina ianao amen manana mpisolo vavy ianao amen tsy maintsy mandresy ianao androany arivo misy mandre ve zany misy mandre tsara ve zany misy mandre tsara ve zany o raha misy vononany am'izany miraklama feonanamany ozy izy jesosy miako anareo ozy izy ny fanahy fahamarinana zay tsy azony zao tontolo zao raisina satria tsy hitany zao tontolo zao tsy mahita ny secret ny fanahy fa efa nyteny jesosy tsy azony zany ary tsy fantany fosy izy androany arivo ianareo mahafantatra azy satria mitoety eo aminareo izy ary aizy ao anatinareo izy kipikeliny ianao dia saina hoe le fanatao amin'ny genesis na ampimpisiny zavatra rety no ao anatinao le fanahy nanangana an' jesosy tamaty no ao anatinao androany arivo fa izy tsika no anan'izany antoko izany ato anatsika fa efa nampananteny jesosy dia hitanga lisa tsy hitanga hitanga za tsy hitanga zay manantena rehetra mitiala mafeon'andriamanitra efa iantso fanamasina zany tsika fantatro tsara zay tokony atao amen nanomboka ifantokany amin'ny lanitra ianao dia ataovy tena tsisy contrôle aza omena tsony fifezana ny tenanao fa velao hoentiny ianao amen dia andrandrao izy dia teneny hoe fenoy afanamasina osory afanamasina milanao ny fiainako alleluja dia manomboka misy fifaliany zay ao anatinao satria andriamanitra tsy mikoropaka zany rehefa manao fahagagana ka tsy hanao nenanao an'ilay izy fa izy zareo tsara masina akeko tsy hanao nenanao an'ilay izy izy nenao an'ilay izy fa ngatsy renao le teo fa izy ny mahavita azy iza mahavita azy iza mahavita azy zay rehetra tsy mandray an' jesosy na manana an' jesosy eo ampony dia tsy mendrika azo ny fanamasina raha eto ianao mbola tsy nanao le vavaka hoe raha isika ianao jesosy to misy famonjy ny fiainako manokana atsangana ambony ny tanao raha mbola tsy nanao zay vavaka zay iary vavaka tsika angataka an'izay androany arivo atsangana ambony tsara hoe alleluja ilazao ny famonjeny ireo zay tsy mba manantena ianampy falena ratisa misangalo amin'ny toerana misy ianao ajaitsika ny tompo n'olo tena ho azy sika andrany arivo apiditra azy anaty mifotsika eketsika izy olay tokana sy mpamonjy atsika andrany arivo sangano ambony tsara ny tananao andray azy tory famonjy ny fiainao manokana ilazao ny famonjeny
mitambaza ao am-poniny hamonjy anao ary tepetra ao am-ponao izy raha izy andro anarivo toy sy famonjy ny fiainao manoka. Halleluja. Tiako mitakarivo tia raha andray azo tompy sy mamonjy ny fiainao manokana ianao. Izay manamafy fotorio iremo eny soany tsy efa iray no abita azambabana ifona ijewe Jesus tateraky tsy anompo Andriamanitra hafa na ino zavatra hafa akoatran'izy rery no tompo sy famonjy ny fianarana manokana. Raha tena mamponao zany dia teneno hoe eny. Raha io misy barika kely, io barika io fa sinody aza miantehatra amin'ny ody gasy fiarovatena ny fiaiko zao fiainana zao fa sakana tsy hitanao an'Andriamanitra zay manomboka raha pitso hoe tsy sampreta fa hodorantsika hita maso fa no zavatra lehibe Andriamanitra amany hoe dia hodorantsika eto reny fa Jehova rery n'Andriamanitra Jesosy ny mpanjaka. Halleluja. Tsy hitoky amin'Andriamanitra avy fa hitoky aminy. Raha resy laty ianao mpandroso azy eo am-ponao dia hiasa ny fiainanao mifanahy atsangana ambony ary ny tananao averelona manangan-tanina rehetra azo vavaka izao. Jesosy misotranao andro any arivo reko ny teninao mamindrafo amiko mamelany eloko efa diso taminao andro any arivo verina aminao andray anao vaovao ndray raisika anao ho tompoko raisika anao mpamonjy ny fiainako manokana midira ato anatika manjaka atao boky sorata ao boky ny fiainana any anarako atao voisan'ny zanakao Jesosy milanao anao mandrakizay misotana amin'ny fitiavanao misotana amin'ny famindram-po misotana amin'ny famelan-keloko
Misaotany amin'ny ranao. Fanekena vaovao ho amin'ny fanavitana. Avy ta Jesosy. Amen. Mirakama feon'Andriamanitra. Halleluja. Misy olona bevonjy veo. Aza mbola hiditra ny tananao. Jesosy io. Reny tanina mitsangandreny andro any arivo. Tehirizy mandrakizay eo aminao mandra-piavinao eny amin'ny ravan'lanitra. Raha tonga amin'ny fotoana nitsenananao eny amin'ny ravan'lanitra, anjavina daholo reny Jesosy ah. Ho tonga eny amin'ny ravan'lanitra iara hifady sy hibitaka hitany amin'ny fanjakanao mandrakizay. Halleluja. Tehirizy ny fananao e. Ao amin'ny fiangonana misy anay tsirairay avy. Toy Jesosy io tena lehibe ny fitiavanao. Tsapako anao ny arivo fa tia ianao.